Dia chocolat artisanal no ataonay chocolaterie artisanal cacao fiavie. Dika le cacao fiavie miaingany amin'ny traitement na fève de cacao zay hatrany amin'ny fanamboarana chocolat hatrany amin'ny produit fini dia manao vente dia miara-miasa amin'ny mpamboly any potony zay momba ny matière première zay artisanal par rapport amin'ny industriel ny anay no production ohatran'ny hoe fait maison zany hoe produit frais ny ataonay tsy manao conservateur zay tsy mampiasa arôme artificiel fa produit naturel marché anay loatra amin'izao dia eto toerana daholo fa miara-miasa amin'ny grande surface zay dia misy boutique isan'isany miara-miasa aminay koa mivarotra an'ilay produit anay fa efa nisy 10 ans de recherche talohan'ilay nitsanganany alohana nanganana fananazy dia loatsona hoe somary mety hoe misy produit mifandahatra amin'ny industriel misy produit sasany kosa ny somary lafolafo par rapport amin'ny industriel satria quantité ataonay kely zay maha artisanal azy dia amin'ilay hoe mampiasa tanana betsaka zany hoe mampiasa olona betsaka manamboatra azy dia tafakatra avavy ny sandany fanamboarana tombotsoa azo amin'ny chocolat dia maro no malaza hoe tombotsoa azo amin'ny chocolat fa voalohany tena mahatsara azy dia eo amin'ny resaka fahatsiarovana tsy hoe mahatombo fahatsiarovana izany hoe resaka mémoire fa mitaizany mémoire ny olombelona izy raha mihinana matetika ary azahoana hoe eo amin'ny 200 à 300 degré chocolat dia misy koa amin'ny resaka fo zany hoe mitaizany fo satria ny élément nutritif ao anatin'ny chocolat dia mahasolo ny sakafon'olona ao anatin'indray andro raha malany tablety 100 grammes izy ao anatin'indray andro toerana fivarotana misy zao dia le tamina kilometafika no anay manokana fa misy maro nefa amin'ny distributeur fa amin'ny farantaona amin'ny décembre no isy point de vente anankiray anay manokana koa centre commercial avesokatra ny amin'ny zoologique dia ao koa zany no isy ny produit anay rehetrarehetra ny karazana chocolat ataonay dia ataonay daholo ny dérivé ny fève de cacao manao tablette de cacao zay tablette de chocolat manao chocolat fourré ny atao hoe chocolat fourré moa dia le misy parfum ao anatiny dia parfum ataonao hoe tsy arôme fa tena le fruit mihitsy ny ampiasainay ataonay ao anatin'ilay chocolat dia misy koa ny figurine atao hoe figurine indray dia rehefa tonga ny christmas na tonga ny andro pasika dia misy an'ilay chocolat formana atody na sapin na cloche na dia regny koa ataonay dia manao zay cacao poudre dia manao koa zay rhum arrangé à base de chocolat dia amin'izao zao efa eo mpanaovana recherche sy mpanaovana essai produit cosmétique satria miavaka izy par rapport amin'ny industriel zany hoe misy goût mampiavaka azy satria moa ny anay zany ny tony hoe politique anay dia hoe goût authentique du chocolat dika zay tsisy ninona fangaronay aminy mihitsy hoe na arôme mafa fa tena hoe le fève de cacao ampiarahana amin'ny siramamy sy ny beurre de cacao dia tonga dia mitsiro naturel le chocolat mihitsy